Miaravanao ry havana, manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Ny perikopantsika androany dia milaza hoe sambatra ianao ry Simona bary Jona fa tsy nofo aman-drano no nanambaranao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Amen. Dia isika ry havana iombona amin'ny fiderana an'io Andriamanitra raitsika io dia rahasika. Ray malalo, mideranao zahay, mideranao ny amin'ny fitiavanao anay ka nafonao anay ny zanakao ilay tokana dia Jesosy Kristy izany. Saotra ny amin'izany fitiavana izany Tompo. Mideranao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay ambaranao anay androany hoe zanak'olona. Tena nampitovinao taminay olombelona. Saotra ny amin'izany fitiavana izany. Dia rainay ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Nosoranao Kristy izy tamin'ny alalan'ny fahafenoan'ny fanahy masina, ananany hery sy fahefana hamonjy anay, hanafaka anay amin'izay mamatotra anay rehetra. Misaotra ny amin'izany Andriamanitra. Dia rainay ianao ny amin'ny Jesosy Kristy fa mipatsiahivinao anay androany hoe zanak'Andriamanitra velona izy. Ary tena zany ianao Andriamanitra, Andriamanitra velona. Tsy misy Andriamanitra velona ankoatranao. Ary Jesosy Kristy zanakao koa dia tena Andriamanitra. Mideranao zany amin'izany. Ary ny atakay aminao Tompo dia tahaka ny nanampianao an'i Simona bary Jona, ampio izay isaina isan'andro izany fahamarinana izany hoe Jesosy Kristy dia zanak'olona, Kristy hamonjy anay ary zanak'Andriamanitra velona. Aoka ho izany no votoatin'ny finoanay. Dia tena hoe ho sambatra izahay ary ho marina aminay perikopa androany hoe ny vavahadin'ny fiaina tsy hita, ny vavahadin'ny elo Tompo tsy haharesy anay. Izany no hitalaonay aminao. Izany koa mbola hideranay ianao satria mahatoky ny teninao. Amen. Dia isika ry havana hiteny amin'ny Jesosy ary hoe ndre izay anaraka anao.
Ary nitarika antsika manokana ny perikopy androany iderazy ilay Andriamanitra be fahasoavana. Naosika mbola iderazy hatrany ry havana fa tena hoe tiantsika izy ary Andriamanitra fahasoavana izy. Ray malalo misaotra ny amin'ny fitiavana ho anay. Mideranao zany fa tena mideranao zay fa tena hoe fitiavan-dehibe no nitiavanao anay. Ka natsanganao zanakao tao amin'ny Jesosy Kristy izay fitiavana zany, fahasoavana no ataon'izany Andriamanitra. Dia ndreky zanakao nideranao ny amin'izany. Mbola fahasoavanao koa no hiantsonao anay hanana firaisana amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Dia fahasoavanao no mbola hiasa tena ho tafaray tokoa amin'ny Jesosy zahay. Aoka ho izany no finoanay Tompo. Ny fahasoavanao no hiasa ampibanjina anay ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Fa mbola hiverina izy, mbola ho avy ny andro isehoany. Dia tehirizy izahay na oviana ahatongavan'izany andro isehoany izany tsy ho varim-bariana. Tehirizy izay ho marina aminay izany teninao izany. Ny fahasoavanao Tompo hiasa hitahiry anay, aharitra hatramin'ny farany, hiorina, hitoetra tsara, hitoetra tsy manan-tsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy. Amarino aminay izany teninao izany fa Andriamanitra fahasoavana ianao. Dia mbola derainay ianao, asandratray ilay Andriamanitray, Andriamanitra fahasoavana, Andriamanitra tianay. Andriamanitra fitiavana ianao. Fasoavana
Andriamanitra fahasoavana ianao. Ampio izay isaina isan'andro hoe Jesosy Kristy zanakao dia tena zanak'olona nosoranao Kristy anavitra anay ary zanak'Andriamanitra velona izy dia izy mampiorina ny finoanay ampaharitra anay hatramin'ny farany hitoetra tsy hanan-tsiny amin'ny andro isehoanao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao nanaovana ny vavakay. Amen. Amin'ny fifaliana ry havana malala no hiara-panantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady faefatra manaraka ny trinité izao. Iombona ao anatin'ny fanompoana isika ary banjina ihany koa ny lohahevitra manao hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Andeha arisika ry havana hitsangana hiventy ny hira 520 taona ny synode apartany. Tsara amin'ny fenona misikina erika andeha mijoro tanokazapelasa fanompoana azamba malaina fa andeka mazoto sareno tadideo ny fenona no ampiasa kadama eleziana asifanekena tao ampatokena renapetraki Jesosy angiana maefa Fjkm Fitorena Fjkm Fitiavana Kandere tantera Sareno tadideo Ny fenona no ampiasa miorena kehitreo kadama eleziana Tumiasa mipifalina Vanilanicha alimanzara luvana Ufayana janeka misikina Efafalinyandana Jesu tumpuna Sareno tadideo Fenona no ampiasa Kehitreo kadama eleziana sarenum tadideo ny fenona no ampiasa miorena kehitreo kadama eleziana. Ho an'izay mahalala an'Andriamanitra sady voantso masina. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hisaotra sy hideran'ny Tompo sika amin'ny alalan'ny salama. Anandratranawa riandramanitro mpanjakao sy ankalaza ny anaranawa
Ankalazanao isan'andro aho siderany anarana siderany anarana mandrakiza doridori Anandratranawa iandramanicho panzaka si ankalaza nianaranao mandrakiza turiri ankalazanao isan'andro aho siderany anarana siderany anarana mandrakiza doridori lehibe Jehova ka tokony teraina indrindra teraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny falebiazany hitarana rehetra samiderany asana amizay mandimby azy sy anambarany asana lehibe Jehova ka tokony teraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny falebiazany hitarana rehetra samiderany asana amizay mandimby azy sy anambarany asana lehibe. Iombom-bavaka sika ry havana. Mendrika ao anao Andriamanitra, ny ananteranay ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra, satria ianao ilay Andriamanitra masina, Andriamanitra mpamonjy sy mpanafaka anay, ary Andriamanitra mitoetra mandrakariva eo akaikinay. Saotra anao izay, fa ianao no tsaronay fa antoko ny fahavelomanay tsirairay avy. Misaotra anao izay no ny amin'ity andro alahady omenao anay ity, ilay andro tsara, andro fifaliana, andro fitsaharana, ankanesanay eo anatrianao. Tompo malalo, tsy hainay visavisaina eo anatrianao, ny alebiazanao, ary izany indrindra ary no ikoizany fahavalonao anao. Ray malalo, ianao ilay Tompo Andriamanitray, mahasoa ny olonao tokoa ianao, dia izay manantona anao amin'ny fanetretena. Koa taomizay hitoetra mandrakariva eo anatrianao, ary taomizay atsapa fa manatrika anay amin'ny fotoana rehetra ianao amin'ny alalan'izao fanompoana izao. Ry Andriamanitra ray tsy toa, aoka ianao ameny ny fonay aty anatinay aty amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Manasa ny ankizy tanora itsangana. Iterani anarana
mivavaka isika. Misaotra Tompo fa amin'izao fahakelezanao izay dia omenao arena tsy mety ho lo, tsy mety ho simba izay ankizy sy ny tanora, dia ilay teninao masina izany. Misaotra fa ilay teninao dia ahazonay fananarana mampahendry, mitarika anay eo amin'ny fahamarinana, mitarika anay amin'ny fanaovana ny rariny ary amin'ny fanondianana amin'ny fahitsiana. Tompo malalo, amboary sy tefeo izahay ary aoka ilay teninao ny toetra betsaka ty anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesoa no ivavahanay. Amen. Petraka ianareo. Amaky ny soratra masina isika, ny mofinaina antsika androany. Mpanjaka 2, 2:20, ny 2:20, tapany voalohany. Mpanjaka 2, 2:20, ny 2:20, tapany voalohany. Rehefa hita dia izaho amaky azy amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah, raha nandre izay nolazaiko ny amin'izay anjoty hitanana ity sy ny mponina eto. Satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah. Amen. Andeha araka izy tanora haka tantara anankiray isika, izy tomantsika afatra sy hanamavisantsika izany soratra masina izany. Misy ankizy kely anankiray ka mboty ikoto. Ikoto dia tena nanam-pifandraisana tamin'ny dadany. Ary amin'ny mahakamboty azy dia nanefy azy ny zavatra nisy ny ainany. Tonga tompon'andraikitra tao atokan-tranony izy, ary tonga ihany koa ny saina lavitra ny amin'ny hoaviny ny amin'ny mahakamboty azy. Rehefa ao atokan-trano koa dia satry ny mandrakariva ny manontany ny hevitry ny dadany ny amin'izay tokony ho ataony na ny amin'izay zavatra ho ataony. Tena tsara ny fifandraisana nisy teo amin'ny koto sy ny dadany. Manoloana izany anefa dia hita fa tena nanana fahombiazana tanteraka izy ny amin'ny fahendrena izay nananany ikoto. Velim-pialonana ny maro nahita ny fahombiazany ty ankizy ity. Fa raha miresaka isika ny amin'ny hoe ikoto sy ny dadany ao an-trano dia mandrakariva dia miaino any dadany ikoto. Indray andro ary nafana dia nafana ny andro, ka nialoka teo ambany hazo anankiray ikoto. Rehefa injay ny toetra teo izy nipetrapetraka, variana mamaky boky, mamaky soratra masina eo amban'ilay hazo, dia niantsoantso mafy ny dadany manao hoe: ikoto, ikoto, mandadiza amin'ny tany. Tsy nierikerik izy na hoe nitady hafa zavatra hafa anontaniana ny dadany hoe fa maninona ny tokony handady amin'ny tany, fa avy hatrany izy dia nandady sady nilomay teo am-pandadizana. Rehefa tonga teny akaiky ny dadany izy dia nanontany hoe: fa inona dada no nahatonga anao nampandady amin'ny tany? Avy eo ny dadany nilaza azy hoe: misy mena rana ngeza be teo ambony lohanao, avy eo ambony hazo, andeha handrapaka anao. Lesona azo soahantsika ny amin'izay tantara izay ry havana dia izao: aoka isika anao tahaka ny koto. Ikoto dia ankizy nanana finoana, nanana fifandraisana amin'ny dadany ary nifandray sy nanontany ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny dadany mandrakariva. Ary ihany koa tsy niady hevitra manoloana izay ambarandray aman-dreny ny fahafantany
fa mahasoa ny zanany fa nanantanteraka avy hatrany. Ilaina raka izy sy ny tanora ny fanetretena ary ihany koa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny mahatanora antsika, fa fantatsika fa ny tenin'Andriamanitra dia maharo antsika rehefa miezaka isika manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra sy manao izay sitrapon'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Tompo ampianaro izay ankatony didinao. Amen. Tsangana isika ry havana. Hivavaka isika ry havana. Midera ny teninao zahay Andriamanitra, ray malalo, fahasoavana ary fanilon'ny tongotsay sy fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao izany. Midera satria fahasoavany ho anay malagasy, satria feno 920 taona izao no nahavoadika ny Baiboly masina amin'ny teny malagasy, zay nanomboka tany amin'ny taona 530 sy 930 ka hatramin'izao taona 120 sy 20 zao. Fahasoavana zany Tompo, akasitrahanay ny teninao, ahafahanay mahazo tianao ambara. Ankehitriny dia mangataka ny fanahy masina izahay mba tsy hisy diso na latsaka ny teninao zay hovakiana, ary mba ho tafita ihany koa any amin'ny mpiaina. Ray malalo, mangataka ny fanahy masina izahay ho an'ny mpanomponao zay hitondra ny hafatra ao aminay. Zany ny vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny Baiboly Fjkm no amakiana ny teny isaky ny Alahady farany volana ho fampatsiahivana fa atombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Iaraka amaky sy iaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokon'ny mpanjaka, faharoa, toko 220, ny andininy 120 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Noho ny reny Josia mpanjaka ny teny tao amin'ilay bokon'ny lalàna, dia nandritra fitafiana izy ary nomeny baiko i Ilkia, mpisorombe sy i Fjkm, zanakalahy ny Safana, mba amin'ny Akbora
zanakalaly Mikaia mba amin'ny safana mpitantsoratra sy Asaia mpandrarahany ka nilazany hoe ndeha anontaniany tompo ho ay sy ho an'ny vahoaka manerana ny Joda manontolo ny amin'ny teny raketiny ty boky vao hita ity. Ireo razantsika manko tsy niaino ny tenin'ity boky ity sady tsy nanao arak'izay rehetra voasoratra ao anatiny. Hanika hirehitra mafy amintsika ny fahatezeran'ny tompo. Dia lasa nakany amin'ny Olda mpaminany vavy Ilkia mpisorona sy Aikama mba amin'ny Akibora sy Safana ary Hasaia i Olda izay nonina tao an-tanambaon'i Jerosalema dia vadiny Saloma zanakalahan'ny Tikva sy zafikeliny Arahasa sady mpitahiry ny fanamina masina tao an-tempoly. Koa rehefa niresaka tamin'ny ravehivavy ry Ilkia dia nasainy miteny amin'ny mpaniraka hoe izao no lazain'i Jehovah Tompoandriamanitra Israely, indro aho hahatonga loza amin'ity tanàna ity sy ny mponiny dia arak'izay rehetra voalaza ao anatin'ilay boky novakiany mpanjakan'ny Joda. Efa nandao ahy manko ny mponiny Jerosalema sady efa nampanetona sorona ho an'ny andriamanin-kafa ary nampahatezitra ahy tamin'ny sampy rehetra nataon'ny tanany. Izany no nirehetan'ny fahatezerako tamin'ity tanàna ity ka tsy mbola hitonoiny. Fa ny mpanjakan'ny Joda izay naniraka anareo anantonay tompo dia anambarao fa izao tompo Andriamanitra Israely dia milaza izao: ny amin'ny teny izay efa renao dia ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Rehefa nihaino izay voalazako momba ny anjo ity tanàna ity sy ny mponiny dia ny anaovana azy ho lao sy hohoam-panozonana. Eny, nandritra fitafiana ianao sady nitomany teo anatrehako ka dia efa nihaino anao koa aho. Teny hentitra avy amiko tompo izany, indro angoniko any amin'ny razanao ianao ary ho voapetraka ampasanao ho mba mpiadanana, ka tsy ahita maso ny loza rehetra amelezako any Jerosalema. Dia nitondra izany valiteny izany ho an'ny mpanjaka Ilkia sy ireo namany. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Mateo toko 4:17 ka hatramin'ny 7:20. Ho farantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina voalohany toko voalohany ny 9 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Dia lasa nakany amin'ny faritany manodidina ny tanàna tao hoe Kesaria Filipo ry Jesosy, ary nanontany mpianana izy nanao hoe
izy hamono zanak'olona araka ny filazan'ny olona azy, dia novalian'ilay mpianany hoe misy manao hoe i Joany mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe Elia, ary ny hafa indray manao hoe i Jeremia na anankiray amin'ireo mpaminan'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa iza moa aminareo? Dia novaliany Simona Petera hoe ianao n'ilay Mesia, ny zanak'ilay Andriamanitra velona. Ary niteny tamin'ny Petera i Jesosy nanao hoe sambatra ianao Simona zanak'alahy Jona, satria tsy olombelona nofo aman-drano nanambary izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Izaho koa milaza aminao fa ianao ny vato, ary eo ambon'izany vatolampy izany no hanorenako ny fiangonako, ary ny herin'ny fahafatesana tsy ahatohatra ny fiangonako. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona ho fehizinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary na inona ho vahanao ety an-tany dia ho voavako any an-danitra. Velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra ny aminareo aho, noho ny fahasoavana efa nomeny anareo izay tafaray eo amin'ny Kristy Jesosy. Eny, noho ianareo tafaray amin'ny Kristy Jesosy, nampanankarena anareo amin'ny fanomezana rehetra dia ny teny sy ny fahalalana rehetra. Izay nijoroa ny vavolombelona momba ny Kristy dia efa tafahorina mafy eo aminareo, ka tsy misy fanomezam-pahasoavana tsy hanananareo eo am-piandrasana nisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Andriamanitra koa no hampiorona anareo hatramin'ny farany, ka tsy hanananareo tsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mitana ny tokony nomeny Andriamanitra izay niantso anareo iombonao amin'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Petraka fiangonana. Vavaka isika lavana. Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay, noho ny fahasoavanao dia afaka mitoetra tao tranonao zahay amin'izao maraina izao. Misaotra ny amin'ny teny efa norenesinay, misaotra ny amin'izao teny no maninao ho anay izao.
dia da io zany teny zany anorenana ny finoanay amelombelomana ny fanahinay ary hitombonay amin'ny fahalalànanao, amin'ny fatahorananao, amin'ny fatokinanao. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Matthieu ravana. Matthieu toko fa 19. Teny ny Petera tamin'i Jesosy, teny izay fantadaza. Matthieu 19 ny andininy fa 19 ny anaran'i Jesosy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Tsy tena mahafapo ry havana rehefa diniana ny dika teny protestanta. Rehefa miteny izy hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Amin'ny teny frantsay izy hoe tu es le Christ, na tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Le hoe du moa zany hoe de le Dieu vivant. Zay mahatonga le Dieu, le Dieu vivant. Nakatoko tsara tamin'ny mpampianatra malagasy aloha nitenenako aminareo an'izao. Raha tena adika raha-baky teniny hoe tu es le Fils du Dieu vivant, dia tokony hoe ianao, raha miteny hoe le Dieu vivant dia hoe ianao ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra velona. Tena hoe mampisongadina an'Andriamanitra ho hany Andriamanitra, ary hany Andriamanitra velona. Donc jerentsika ny salamo fa 420 salamo fa 420. Maro ny Andriamanitra ry havana. Salamo fa 420 ny andiny fa 7. Teny nataon'i David ty momba ny Jehova. Salamo 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo andriamanitra. Tsy misy tahaka anao Jehova amin'ireo andriamanitra. Fa ianao rery lay andriamanitra velona, lay hany andriamanitra velona. Le lohahevitra diniantsika amin'ity volan'ity dia ny hoe ny finoana dia anorenana ny maha-kristianina. Fantaniana apetraky ny tompo aminao hoe finoananiza moa ny finoanao. Tsy ampy izany ry havana raha hoe finoanan'Andriamanitra fotsiny, io izy be dia be ny Andriamanitra. Fa mila faritana mazava tsara hoe finoana ilay Andriamanitra velona. Izany ny havatra androany. Finoana ilay Andriamanitra velona, na finoana ilay hany Andriamanitra velona. Engany ka ho zany ny finoantsika menakavy ry havanao. Amin'ny epitsony nankalazana fa 2 taona niverenantsika tamin'ny fahaleovantena. Rary ny raha misy fankalazana. Ninona fitondrana politika eo, fa rary ny raha kalazaina zany. Ampitsony zany isika no mahazo nyity perikopty ry havana. Dia tena hoe sady finoana anorenana ny maha-kristianina antsika, izany finoana ilay Andriamanitra velona zany, no finoana ihany koa anarenany ity tanyntsika ity, zany finoana ny Andriamanitra velona zany. Ohatran'izao ty fireneny ity nandritra ny 220 taona, satria
probablement isika malagasy tsy nino ilay hany Andriamanitra feno. Zany io ry havana. Ndoara jerentsika tantarany Josia, mpanjaka zany a. Resaka fitantanam-pirenena zany havana. Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 220. Andiny 17. Donc raha antsika mamaky mpanjaka faharoa 220 andiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. I Josia zany maniraka izy dimla. Mandeha ihana ianareo ka manontany amin'ny Jehovah hoa sy ny vahoaka mba ny Joda rehetra ny amin'ny teny'ity boky voahita ity fa mafy ny fahatehezeran'i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy niaino ny razantsika ny teny'ity boky ity hanao arak'izay rehetra voasoratra ho antsika. Mampiavaka an'ity Josia mpanjaka ny Joda ty ry havana. Dia tamin'ny 9 taonany izy, 9 taona mbola ankizy kely zany, dia nanjaka izy. Dia nampalaza azy koa dia hoe teo amin'ny 19 taona izy, teo amin'ny 19 taonany izy dia voalaza ny soratra masina mazava hoe tena hoe mitady an'Andriamanitra, efa nanjaka izy zany. Ary ny tena nampalaza azy koa tamin'ny 20 taonany, dia nandeha nitety ny Joda ray manontolo izy izay nitady an'Andriamanitra ka nahita an'Andriamanitra ny ravany ny toeran-tsampy foibe tsampy rehetra. Alefa sara an-tsaina hoe misy mpanjaka eto ninina freny politika ry havana mandeha mitety amin'ny Madagasikara dia ravana daholo doantsy ny karazany zao. Zany modely apetraka amintsika amin'izao maraina izao. Ary dia tao anatin'izany hoe fanatonany an'Andriamanitra zany dia namboariny koa ny tempoly tao a Jerosalema. Ary tao anatin'izany asa fanamboarana ny tempoly tao Jerosalema zany misy an'izay hoe ilika mpisorona zay nahita tampoka tao amin'ny tempoly ny boky ny lalàna zany hoe le Pentateuka zany. Dia nentiny tany amin'ny Josia mpanjaka. Dia niraisiny Josia mpanjaka le izy. Dia nivaraontsana Josia mpanjaka. Tsy niteny izy tsy manam-potoana amin'izany tsy manam-potoana amin'izany boky ny lalàna zany tsy hitanareo agnaty fahaisarana mianjady amin'ny firenena ity taraina daholo partout sy ny karazana. Non. Vao nentiny ilika mpisorona tao amin'ilay boky ny lalàna dia hoe fantatry Josia tsara fa tezitra amin'ny Josia ary tezitra amin'ny vahoaka Andriamanitra ry havanao. Sany modelina mpanjaka, modelina mpanapaka meny tombo antsika amin'izao 120 taona antsika izao hoe mpanjaka matahotra ny fahatezeran'Andriamanitra satria fantatry Josia fa Andriamanitra velona io. Andriamanitra velona io. Fa maninona ny fantany hoe tena faran'izay tezitra aminy sy ny fieliny vahoaka ao tao a Joda Andriamanitra satria na izy na ny vahoaka na ny razambeny tsy nanaraka an'le afatra le hoe hany fomba ahitana fahasambarana dia ny fanarahana ny lalàn'i Jehovah. Tsy nanao an'izany izy fa nitonantonana tany amin'ny Andriamanitra hafa. Fantatry Josia fa miteraka ny fahateseran'ilay Andriamanitra velona zany. Ary fantatry Josia koa fa mbola natezitra ny Andriamanitra velona io dia hoe tsy nijoro vavolombelona tamin'ny firenena manodidina azy ny zanak'Israely hoe reto ny any fomba ahombiazana sy ahitana fahasambarana ao amin'ity fiainana ity dia fiainana baikon'ilay Jehovah ilay Andriamanitra velona. Zany havana. Ary ty firenena ity nanao fankalazana makotro tsika tamin'ny 15 taona mbola tadidiko sara kijobily be moa zany mbola mitotongana moramora ihany ity. Izy an'izany fandimby ao. Tant que tsy mpanjaka ohatran'ny Josia
matahotra le Andriamanitra velo. Ary teny tsaroko ry havana, raha Josiana nanontaniana, ary tsy manao politika amin'izany fa pastera mitorony tenin'Andriamanitra. Raha Josiana nanontaniana, mety very Josia, izany hoe mpanjaka anao fianina zany, anao investiture zany ka tsy ka manala baiboly. Sura fa nyteny Josia hoe non, aza ilika zany ny Pentateuque, aza ilika zany ny tenin'Andriamanitra, aza ilika zany ny baiboly. Io ny vokany, io mianjady amintsika menakavy, io ny vokany. Fa mandray au sérieux anten'le Andriamanitra velona Josia. Fatany fa tezitra io Andriamanitra io. Lasizy mampiazakazaka ny mpiara-miasa amin'ny akaiky sy mimpanolotsaina azy akaiky. Mandeha makany manontany any mpaminany. Ahoana fa fantatra fa tezitra Andriamanitra. Ahoana ny amiko, ahoana ny amin'ny vahoaka tantanako. Satria tena nanana souci ho an'ny vahoaka mihitsy izy. Tena tiany ny vahoaka. Ary tsy tiany ho very io vahoaka io ry havana. Dia tonga avany ny tenin'ny Olda mpaminany ny amin'ny Josia ry havana. Ery amin'ilay andininy fa 7:20 tery ery. Satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatreny Jehova, raha nandre izay nilazaiko ny amin'izay anjoty hitanan'ity sy ny mponina eto, dia niandravana azy sy ny atongavana ho fanozonana ka nandritra ny fitafianao sady hitomany teo anatrehako ianao, dia izaho kosa efa niaino hoy Jehova. Zany ny ohatry ny mpanjaka avolenta rehefa nanao izay tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra ry havana, dia manetry tena miaino nianatra ilay Andriamanitra velona, finoana ilay Andriamanitra velona ny resaka amin'izao marain'izao ry havana. Finoana n'Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra velona nanetry tena ninoanatra. Amin'ny digateny second misy hoe le hoe ninoanatra, parce que ton cœur s'est attendri. Zay fa tsy nanamafoaka zao minoanatra dia manetry tena. Ary naseho amin'ny fomba ivelana zany, tsy hoe nitomany fotsiny, tsy hoe nitomany fotsiny i Josia, fa nandritra fitafiana. Drandray ilay akanjona mpanjaka reny tsara tarehy, alaifo sary mpanjaka manana akanjo tsara tarehy, mihaingo lava, modely amin'ny akanjo triany. Zany tiany Jehova zany ry havana. Ary zany nataony Josia. Satria hoe niraisinao sérieux le Andriamanitra velona, niraisinao sérieux ny fatezerany, raisinao sérieux ny teny nampitondray ny Olda ho azy. Io vahoaka io ozy izy dia ho atolotro an'ny Asiriana noho ny amafy ny fony noho ny odinany tamiko sy ny nanalavirany ahy. Ny aminao kosa satria ninoanatra ianao, dia hoe ianao angonina ny fasanao amin'ny fiadanana. Ianao Josia ny promesiko aminao, dia rehefa ho faty ianao dia ho faty amin'ny fiadanana, zany hoe ho tomandry ao amin'ny tompo ianao. Zany ny promesy le Andriamanitra velona tamin'ny Josia ry havana. Tanteraka ny tenin'le Andriamanitra velona, tanteraka, satria Joda lasa sesitany Babilôna vokatr'izao tenin'ny Olda zao, ary mpaminany maro nefa farimbony ny teny an'izao ry havana. Zany le Andriamanitra velona. Josia kosa maty izy nodomandry tao amin'ny tompo izy, nodomandry tamin'ny mpiadanana izy, vita fihavanana tamin'ny tompo. Zay ny zava-dehibe. Finoan'le Farao zay izy tao anady. Rehefa nendanitsika tanitsika Josia hoe fa inona ny nedivanao tamin'le Farao Neko, fa zay ny nahafaty ianao.
fa marina taminy hoe notomandry a tao amin'ny fiadanana izy vita fihavanana tamin'ny tompo. Zay ry havana no ohatra voalohany, olona tena mampiseho hoe matahotra ilay any Andriamanitra velona. Ary azontsika antoka ry havana fa raha zany nataontsika ohatsaina amin'ny 2023 angamba izy zay ny fifidianana manaraka. Nizaniza milatsaka eo ka tsika fiangonana iteny hoe any anay mazava be. Fa manomboka zao dia mpanjaka manao zava-dehibe ilay any Andriamanitra velona sy ny teniny ary matahotra azy. Iovy ty fireneny ty. Fa raha tsy manao zany tsika afaka 100 taona dia any miady gisitra ty ary misaotra ny tompo fa tsy hitan'izany fa 100 taona ty zay. Matthieu 9:40 ry havana. Andiny fa 7:20 teny farany se balazy ny anaran'i Jesosy. Ary zao milaza aminao koa ianao no Petera ary ambonin'ity vato lampy ity no ahoriko fiangonako ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Tenin'i Jesosy tamin'ny Petera io ry havana. Ary Petera indray zany no ohatra ho antsika. Le famarinana voalohany Josoa lehilahy matahotra n'ilay Andriamanitra velona. Eto indray Petera mahafantatra n'ilay Andriamanitra velona hoe Jesosy Kristy zanak'ilay Andriamanitra velona. 10 minitra zay nitory teny fefakady efa mino n'ilay Andriamanitra velona venao sa mbola mila n'Andriamanitra fotsiny ianao. Petera anisan'ireo tela tena hoe intime. Izy 12 akaiky an' Jesosy fa tela izy no tena hoe intime akaiky indrindra an' Jesosy. Ary amin'isy tela reo indray mbola Petera foana no voalaza voalohany. Tena nanana priorité mihitsy izy zany ty Petera ty ry havana. Izy no miteny hoe izy no itenenan'i Jesosy hoe ianao ny Petera ary ambon'ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy handresy azy. Inona natonga Jesosy teny amin'ny Petera zany satria ny filazan'ny Petera fa hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Fa voalaza tsara tamin'ny louange teo momba an'izary havana. Fantatry Petera tsara Andriamanitra fa Andriamanitra velona. Ary miprogramman'io Andriamanitra velona io ry havana malala dia hoe hanorona ny fiangonany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra velona io tahaka an'i Jesosy dia mahafantatra tsara tahaka asianao fa hoe afaka mivavaka eny rehetrarehetra eny, afaka mivavaka isan'andro fa teneniny aminao zay miteny an'izany ilay Andriamanitra velona hoe ahoriko ny fiangonako amin'ny alalan'i Jesosy. Ary ny lahadinareo mankany amin'io fiangonana io. Atokano ho an'i Jesosy ny alahady maraina anao ry havanao raha mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona ianao. Atokano ho an'i Jesosy ny alahady maraina anao raha mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona ianao. Raha miasa monao akory atao. Fa ny akoatra an'izay zay le izy. Le fiangonana io manao teolojia kely tsika. Manao teolojia kely tsika le fiangonana orina io le fiangonana manerana ny tany. Le manambatra an'izay mino an' Jesosy ho Kristy zanak'ilay Andriamanitra velona. Tsy tamaso izy io tsy manana anarana izy io fa hoe fiangonan'i Jesosy Kristy fotsiny ry havana. Église universelle, église invisible. Ary Jesosy irery no malala mpikambanao sy nisy mpikambanao. Fa io église universelle io église maneran-tany io dia misy sampana lokal. Zay mahatonga azy hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Église locale. Zay le zany. Dia io no hitantsika maso.
fa dia io no miteny amintsika rehefa Alahady ianao ato ianao any am-piangonana ianao miona amin'ilay Andriamanitra velona zay le izy ry havanao. Zany fomba ny olona mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona. Petera mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona. Le fanontaniana apetraky ny tompo amintsika anio maraina. Enao koa ve mba mino n'ilay Andriamanitra velona ninony Petera? Enao ve mba malala n'ilay Andriamanitra velona fantatry Petera? Ahoana nafantaran'i Petera hoe Andriamanitra velona? Kristy dia zanak'ilay Andriamanitra velona. Ny rainy nampahafantatra azy tamin'i Petera. Fa tsy le Petera arano fa maha-olombelona sy ny fahaizany sy ny fahendrena. Ary io raintsika io ry havano, io izay nanangana antsika ho zanaka io, no mbola hoe mampianatra antsika momba ilay Andriamanitra velona. Amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny baiboliny. Misaotra ny rahalahy nampatsiahy hoe fa zao ny 186 ans zay ny traduction de la Bible. Misaotra ny tompontsika. Fa inona ny lanja menao n'io baiboly io ry havana? Menao lanja ve io baiboly io tombonao amin'ny fahalalana ilay Andriamanitra velona? Mino ve enao fa ty baiboly ty dia nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra? Inspiration de l'esprit. Zany ny fampianaran'ny réforme ry havana. Hoe inspiré avy amin'ny fanamasina eo. Mino zany doctrine inhérence INE inhérence zany. Mino ve enao miaraka amin'ny réformateur fa hoe tsisy diso ty baiboly ty, zany ve fononao ry havana? Fa manambara an'ilay Andriamanitra velona ty baiboly ty. Ary ny fahalalana fa inspiré ty baiboly ty, fahalalana fa inhérent l'écriture, tsisy diso l'écriture. Mahatonga anao hoe oliana hamaky azy hoe satria tsisy diso io hoe. Tenin'ny ray io meny tsindrimandry ny fanamasina io hoe. Mampirisika anao hamaky ve zany? Mampirisika anao hamaky ve zany? Ny baiboly, hianatra baiboly. Ary tsy vitan'izany fa mitransforme anao ve ny zavatra vakianao ato. Safaly fotsiny mazana be le passage nyvakiko andrany. Transforme anao ve zany ry havana? Transforme anao ve zavatra vakianao satria hitombonao amin'ny fahalalana ilay hany Andriamanitra velona. Zany niafatra androany ry havana, zany niafatra androany. Ary io Andriamanitra velona manorina fiangonana io, lazain'ny soratra masy hoe azy fiangonana. Fiangonana dia le fiangonan'Andriamanitra velona. Hoy ny apôstôly Paoly any amin'ny 1 Timothée 3:14 meko fotsiny le rehefa fiangonan'Andriamanitra velona. C'est l'église du Dieu vivant. Tena namperitreritra ry havana. Namperitreritra le tena mpanompon'Andriamanitra. Zany angamba ny hoe evangelista azo antoka anatin'ny folon-keza landrindra velona amin'izao fotoana zao. Toriteny momba an'ity izy ray maka le 1 Timothée 3:14 io. Ty toriteny ty ozy izy dia nataon'Andriamanitra amin'ny alalako apiororo anareo. Cette prédication va vous terrifier. Va vous terrifier. Satria manino? Ho fantatrareo amin'izay fa ny fiangonana dia fiangonan'Andriamanitra velona, fa tsy fiangonan-drazanao ka hoe retsi-piavy zay tompo-piangonana. Fiangonan'Andriamanitra velona ity. Tsy hanaovana an'izay tianao ato hoe, tsy hanaovana an'izay tiany pastera ato hoe, tsy hanaovana an'izay tiana tokon'olona loatra an'izao ato hoe. Zay le izy. Ary tsy tompony arak'izay tiavanao azy io. Doa izy le mpanompon'Andriamanitra le mpitoroteny zay. Pastera nanaovany toriteny tamin'izay séminairana pastera. Teny aminareo pastera reo aozy izy. Fa raha mbola kitotoatra ny fandrenesako
ny fanompona sasany za milaza aminareo fa mialahy ianao mampastera manaova zavatra hafa mialahy ianao mampastera fa mifanaovanao kitotoany ty tempolin'Andriamanitra ty manimba ny tempolin'Andriamanitra ary ho levonin'Andriamanitra ianao parce que c'est l'église de Dieu vivant. Nandray ariavana miteny aminareo mpiandry ajanony ny mampiandry ajanony ny madekôlina raha mbola hanao kitotohitra n'izany ianareo satria fantatrareo manomboka androany fiangonan'ilay Andriamanitra velona ty fiangonany ty fiangonan'Andriamanitra velona io antsoin'ny soratra masina koa hoe vadiny ary sika ny namelany ny vadiny sika ny hoe nametrahana ndraiky kolokolo an'izany kolokolo zany vadiny zany ary sary-piaro izy amin'ny vadiny sary-piaro izy amin'ny vadiny za ry havana malala lehilahy vitsivitsy maromaro faran'izay sary-piaro amin'ny vadiny faran'izay sary-piaro zahatra tsy ahotsy ahoana inona tsisy dikany dia metsika le asarotam-piaro sasany moa dia midaroka vao mananina kely sasany mamono mihitsy za miteny amintsika ry havana sary-piaro amin'ity fiangonany ity Andriamanitra ary zay mahatonga ilay mpanompon'Andriamanitra ho levoniny ianao raha manemba ny fiangonany rehefa hiverina izy ampakatra azy ho levoniny ianao ary zay nge no ilana koa n'ilay disipline mba tsy ho barana ny fiangonany fa satria ny sasany tsy mahafantatra hoe fiangonan'ilay Andriamanitra velony ity dia vao mba mamesaka disipline kely ianao amin'ny fiangonana resaka disipline kely ianao amin'ny fiangonana dia zay ilay jadona miaingan'ilay dictateur wa tenin'olona tsy mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona izany ry havanao faranana Korintianina 1 toko 1 ry havana ny olona mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona dia matahotra azy ohatran'ny Josoa ny olona mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona dia tahaka ny Petera sy Paoly miteny hoe fiangonana dia an'io Andriamanitra velona ary ny fahamarinana fahatelo ry havana ny olona mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona dia hoe mahafantatra fa mbola hiverina Jesosy zay le izy andiny fafitsy favalo zay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky Andriamanitra zay nahatonga ny fiantsona anareo hanananareo firaisana amin'izany ny olona ry havana manana fiainana am-piangonana régulier ary insiste an'izay ny olona manana fiainam-piangonana régulier dia arak'ilay teny efa hita tao ihany koa tao amin'ny louange hoe miandry ny fisehoan'i Jesosy miandry efa dodona amin'izany hoe fisehoan'i Jesosy zany fiaviany indray izany inona nataony rehefa ho avy izy zavatra roa nataony ho avy izy hitsara n'izao tontolo izao raha izay faharoa ho avy izy andray ny olony any ary zany madodona ny mpino mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona amin'izany hoe fisehoan'i Jesosy zany fa misy fampaherezana izay ataon'ny apôstôly Paoly eto amintsika ry havana ozy izy hoe miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika andiny fahavalo zay ampiorina anareo hatramin'ny farany izy no niantso antsika ry havana ny antso antsika izay manana fiainam-piangonana régulier zay ihany ny antsony le anao pititra le mpamonjy krismasy aza manantena hoe antsony tsy mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona ianao fa izy no ampiorina izy no hiaraka aminao
hatramin'ny farany. Ary ianao tsy orina zany ianao tsy orina raha tsy izy ny mampiorina ry havanao. Ianao tsy orina raha tsy izy ny mampiorina. Fa ianao tahaka ny zandrikely raisy ny tanana ry havana dia tantanana ianao hatramin'ny farany. Zay lazay ty izay ampiorina anao hatramin'ny farany. Ary ny tanana iny tsy ohatra ny tanan'olombelona mety hamotsitra anao. Iny tanana iny tsy mety ohatra ny tanan'olombelona ka mety ho vizana. Tananao hatramin'ny farany izy hoy ny apôstôly Paoly. Ka dia tsy hanantsiny ianao, tsy hanatahotra ianao, tsy horohoro ianao hiatrika ny fitsarana ary hiditra any an-danitra rehefa avy eo ry havanao. Sany olona mahafantatra an'ilay Andriamanitra velona. Matahotra eo Andriamanitra velona io. Fa zao izy miteny hoe Jesosy fa nomeko ny antso anao. Jesosy no ampiorina anao. Ary andin'ny fahasivy mahatoky io Andriamanitra io. Mahatoky io Andriamanitra io. Mahatoky io Andriamanitra io. Alaivo ny olona mahatoky indrindra ato amin'ity fiangonana ity na ao amin'ny Fjkm. Tsy zany ny zava-dehibe. Tsy iny mahatoky fa Andriamanitra irery. Le Andriamanitra velona irery no mahatoky. Tsy le finoan'le olona mahatoky indrindra na ny fahendreny na ny fahavononana sy ny finiavana ny zava-dehibe. Fa hoe zava-dehibe dia hoe Andriamanitra mahatoky. Zay nahatonga an'ilay fiantsoana. Raha misy azo eo ry havana maniry tsara, mandravona tsara, mamoavoa tsara, mamelana tsara. Tsy no inona fa Andriamanitra zay manome fahazavana. Andriamanitra zay mampirotsaka ranon'orana. Andriamanitra zay manome hafanana. Zany ny zava-dehibe. Ohatran'izany tsika kristianina ry havana. Tsy mampastera ny zava-dehibe fa le Andriamanitra ny antso tsy mitoetra ako ny zava-dehibe, tsy mitoetra anao ny zava-dehibe. Fa Andriamanitra ny antso antsika ry havana no ampaharitra antsika hatramin'ny farany, hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Fa ny an'ny fanontaniana apetrany amiko sy apetrany anao mazava amin'izao maraina izao teny hoe fantatrao amin'izay ve lay hany Andriamanitra velona ary anova ve ny finoanao izany ho aminao fahasoavan'ny Tompo. Amen. Ivavakisika ry havana. Tompo malalo, sotranao zay noho ny amin'ny teninao masina zay entinao hanambaranao ny tenanao aminay tsirairay avy. Ary misotranao ihany koa zay noho ny amin'ny ianao zay miasa fatratra hampianatra anay ny fahamarinana ambaran'ny teninao. Misaotra fa ny fahafantaranay izany soratra masina izany dia mitondra fahalalana, fahafantarana anay ary mahatonga ihany koa fifikirana bebe kokoa aminao ilay Andriamanitra velona izay itokianay. Misaotra fa ilay teninao ankehitriny no mamelombelona ny finoanay
ary mitarika anay ho amin'ny finoana ilay ihany Andriamanitra velona. Ankehitriny Tompo malalo dia tsy navelanao ho diso anjara izahay fa nampafantarinao ny amin'ny tantaran'i Josia izay nanana finoana sy tahotranao Andriamanitra tamin'izay fanompoana ny tanterahany dia ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena ary ihany koa ny eo amin'ny fiangonana izany. Misaotra Tompo fa ianao kay dia manambara ny sitraponao amin'izay rehetra mitady anao ka manome ilay teny velona hamantaranay izany sitraka ao Andriamanitra izany. Nomenao ohatra tsara izay ny an'ity andron'io ity. Ka hanantona anao amin'ny fanetretena ihany koa anao tahaka ny mpanomponao. Hanetry tena satria miaiky. Fa indraindray dia tony tenanay no nibaiko anay ny amin'ny fanompoana izay tanterahanay. Misaotra Tompo malalo fa afaka mibebaka tokoa izay mandritra ny fitafianay am-panahy eto anatrehanao. Miaiky fa mpanota ihany. Tompo malalo velomy aty anatinay ny tahotranao ary amin'izao fo izay tsiraray avy. Mba tena ho vita fihavanana aminao ilay Andriamanitra itokinay raha ho faty izahay. Misaotra ihany koa izay noho ny amin'ny Petera ilay nanam-pifandraisana tsara taminao ka nahafantatra fa ianao ilay Andriamanitra velona. Velom-panontaniana izay tsiraray avy ankehitriny hoe izay miaraka aminao ve mijanonao mahafantatra fotsiny ianao sa tena miaina ihany koa ilay finoananao. Tompo malalo ianao no aoka anorina ny finoanay aty anatinay aty. Ianao ilay Andriamanitra velona no hirinonay fa tena miasa fatratra manavao anay tsirairay avy amin'ny fanompoana amin'ny alalan'ny teninao izay omenao. Mamindrafo aminay tsirairay avy mandrakariva Tompo ary aoka izay samy isaina ny amin'izay ahafantaranay fa velona ianao ilay Andriamanitra ivavahanay. Misaotra ihany koa izay noho ny amin'ny teninao ankehitriny mampafantatra anay fa mbola hiverina ianao hanadina anay ety amin'izao tontolo izao ary hakanay indray. Ary misaotra fa ny amin'ny teninao dia mampiorina anay ary mampitoetra anay mahatoky noho ianao izay Andriamanitra mahatoky miasa fatratra aty anatinay. Hifonanay eo anatrehanao ny tsy finoanay. Ko ankehitriny Tompo malalo aza ely ianao mihaino ny fivavakay ary mamindrafo aminay tsirairay avy. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay maty ho anay no hanaovanay izany tonom-bavaka izany. Amen.
ry havana malala mahatoky ilay Andriamanitra inotsika koa raisampinoana ary ny teny somafaly izay omeny antsika indray anio. Fa hoy ny soratra masina, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao, izaho dia izao ny mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao, voavelako ny helokao noho ny anarany masina, midy rano Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Dia ary sika hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana 14. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jona mpanao batisa hoe: Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesitra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: ravy, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny ny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Petraka anareo ry havana. Aoka isika hivavaka. Tompo, saotranao izay ankehitriny fa afaka mitalao eo am-pototry ny azo fijalianao. Saotranao izay noho ny amin'ny toky izay omenao anay fa manadinonay ianao ary miantoka fahasambarana ho anay izay rehetra mino anao. Olona afaka ao aminao izay ankehitriny Tompo malalo, ary tianay izay no mba adio am-po ho sambatra ao aminao ary hanana fifaliana tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy. Isaoranao ianao ny amin'izay efa asanao miariary teo amin'ny fiainanay, nampiariarianao ny voninahitra natafinao anay ary natsapanay, fa ny voninahitra tsy menao ho an'ny hafa. Misaotra Tompo fa tsy diso anjara ny amin'ny ahalehibe ny fitiavanao izay sandrinao ireto. Ankehitriny izay mbola mianta aminao ny asanao izay misy hery sy fahefana aminay tsirairay avy. Tompo malalo, ianao dia Andriamanitra velona araka ny teny renesinay teo, koa ataovy antsy anatinay ny finoana sy ny fanantenana ny ho avy tsara lavitra ao aminao ilay Andriamanitra izay hitokinay. Fantatray fa mianay ianao, miany mpitondra tena sy ny kamboty ianao, miany zanakao malalanao ianao ary mihaza rehetra mino ny anaranao ianao. Tompo malalo, feno mitafitafy ny fahasoavanao ny fiainanay tsirairay avy, ary aoka izay hanana finoana tsara antoka ao aminao Jesosy Kristy ilay nononay. Faly misaotra anao koa izay ry Tompo Andriamanitra io, ny amin'ny nahafahanay nandihy ny fotoana omaly izay na tsy arovanay ny fahaleovan-tena ary na tsy arovanay tokoa fa ianao ilay Andriamanitra rainay dia fananao anay olona afaka
tao aminao ihany koa Jesosy Kristy. Koa mivavaka izay ho an'ity firenena malalanay ity. Fongory Tompo malalo, izay endriky ny faharatsiana, sampy, izay tsy finoana ilay teninao Andriamanitra velona eo amin'ny mpitondranay, ary ataovy izay mifikitra ao aminao sy ny teninao, ka tsy ary fahasambarana tokoa ane ity Madagasikara malalanay ity. Mivavaka izay Tompo ho an'ity fiangonana ity, mba tena iorina ao aminao Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, ary nametraka adidy aminay tsirairay avy. Ampianaro izay Tompo, ikolokolo ilay fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay ato anivon'ny fiangonana. Ampianaro izay anefa ny asanao amin'ny fifaliana sy ny faharesen-dahatra, ary anao tokoa ny fanompoana amin'ny zotom-po rehetra. Tompo malalo, avaozy ny tsirairay avy izay atao anatin'ny fiangonana, na ny mpitandrina, na ny braon'ny fiangonana, ny dekona, ny mpandray fanasan'ny Tompo sy ny izay rehetra mino ny anaranao rehetra, mba tena hanana fifaliana ho amin'ny fanompona izay, ary hanana faharesen-dahatra ao aminao Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona. Koa Tompo malalo, fenomy tafotafo ary izay amin'ny fanainao mba handehananay arak'izay sitraponao. Ankehitriny Tompo malalo, matsiaro ihany izay fa kely sy bitika manoloananao, ary matsiaro fa fohy ihany ny fisainanay. Koa ankehitriny ny vavakay dia tianay raha ampiomboninay amin'ilay vavaka na ampianarinao anay manao hoe Rainay izay ny an-danitra. Tany fifanjakanao, tao any sitraponao, tsy antantaka ny tany. Manafahana anao fanjakana azy ary finaritra mandrakizay. Amen. Ty ry havana misy hafatra ho antsika mpandray ny fanasan'ny Tompo. Asa nanon'ny andro rinina fa ny akatoky ny mpandray ny fanasan'ny Tompo farany tao tamin'ny sabotsy tamin'ny fitora sasany maraina dia tena vitsy olona kely. Io dia ora tapakitsika menakavy tamin'ny mbola hoe anjatony vitsivitsy maromaro no nanatrika ny akatoka. Raha nandinika an'io isika mpandray ny fanasan'ny Tompo dia hoe nanomboka tamin'ny fotoana izay nidirantsika indroa dia samy manana lafy tsara, samy manana lafy ratsiny avokoa ny andro sy ora anaovana an'io akatoka io. Fa dia io izy aloha ry havanao, io izy aloha. Dia hiteny mpandehanana iny raha tena tsy mety mihitsy fa dia hoe io izy aloha. Dia ny afatra ho antsika ry havanao, afatra avy amin'ilay Andriamanitra velona, tsy afatra avy amin'ny pastera Solofo izany. Afatra avy amin'ilay Andriamanitra velona. Io ihany ny akatoky ny mpandray ho fanomanam-panahy ho anao izay te handray ny fanasan'ny Tompo ato amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Ilay Andriamanitra velona ao amin'ny Korintiana 1:20 teny hoe ty nio ihany e, so avetenao tsy niomana ka hisotro fanameloana. Sabotsy 24 juillet amin'ny fitora sasany ny akatoka manaraka. Inao tanteraka aminareo any ny tsodrany tononona ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka ny fiangonana, vavaka mangina isika, mbola misaotra ilay Andriamanitra velona. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.